soarana ho antsika rehetra dia amin'izao ny hevitry ny maro tompo mahatakadavitra ka samy mamporaka izay ivelony asomy amin'ny tompo tsy somo fa iteny ampitiavana kosa mety isy ny anahita eny antsefatsefany eny saingy aoka ho tsarotsika fa ny sahavorovoky lantony ary raha tsy mikepoka kola ny fampihavanana navetesina ombeny amin'izao vanim-potoana izao dia miainga amin'ny fahavonan'ny olo-pirenena tsirairay ampiantanantsika rehetra ny hoavin'ity Madagasikara iombonantsika ity izay ilahirinay mba hitondra fanavozana ho an'ny rehetra amin'ny zava-drehetra aza mitsahatra ny mivavaka isika ho an'ny mpitondrantsika ke ny filoham-pirenena mivady sy ny mpiara-miasa mitondra fiadanana ho an'ny vahoaka malagasy dia mino fa efa nandray ianareo dia ho azo nareo zany amafitsika ihany amin'izany telo izany mandraka tonga ny PDS eny amin'ny toerana